aoka hivavaka isika rehetra dia misaotra indray izay ry tompo noho ity fotoana mamy izay nomena ho anay ity, dia mpiomandra riva izay azoto iaino ny teny izay ho lazainao aminay, amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana zavatra izany, amen. Ry isika lady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray antsika sy Jesosy Kristy tompo, amen. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho toriana amin'izao alahady ny pentekosta izao dia arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Jaona. Jaona 4:4-7 hatramin'ny 1:2-3. Jaona 4:4-7 hatramin'ny 1:2-3. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy namanka nanao taminy hoe raha misy tia ahy dia hitandrona ny teniko izy, ary ny raiko tia azy araka ao aminy izahay ka onina ao aminy. Zay tsy tia ahy dia tsy mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny ray izay naniraka ahy. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho, fa mpananatra dia ny Fanahy Masina izay raha ny ray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay lazaiko taminareo. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao ny fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo, efa renareo fa izao ny laza taminareo hoe andeha aho, nefa ho avy aminareo indray. Raha tia ahy ianareo dia ho faly satria mankany amin'ny ray aho, fa ny ray dia lehibe noho izao, ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho dia tsy mbola tonga izany mba hinonareo rehefa tonga. Tsy ilaza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andrianan'izao tontolo izao, nefa tsy manana inona atao amiko izy. Fa mba ho fantatra izao tontolo izao fa tiako ny ray, araka izay nandindiny ray ahy dia izany no ataoko. Mitsangana andeha isika hiala eto. Amen. Ny voalohantena aloha resaka lady malala dia faly miara-batsika nahatratra ity andro pentekosta ity. Raha oharina amin'ny andro firavoravoana telo lehibe ao amin'ny fiangonana, ina moa izay? Ina voalohany? Krismasy manaraka, ny Paska, dia ny fahatelo dia ny pentekosta. Dia raha pitoviana ireo andro anankitelo ireo dia somary maivamaivana matetika ny pentekosta. Tsy dia tena malaza be ohatra ny Krismasy sy ny Paska, fa manana maizy azy ihany izy aloha amin'ny andro firavoravoana lehibe izany. Inona moa io andro pentekosta io? Raha jerena ny teny Grika dia midika hoe pentekoste, dia midika hoe 50. Hoanahoana hoe 50? 50 andro aorianan'ny Paska. Misy koa manao hoe fetin'ny herinandro, marina koa izay, sao gafy nareo hoe inona koa izany. Herinandro anankifito aorianan'ny Paska, 7 ampitomboina 7 manome 7 dia raha isaina ny Paska dia 50 andro izay. Io raha ny tena marina dia efa fety efa teo aloha, tahaka amin'ny Paska ihany. Teo aloha ny Paska dia nentina ilazana ny fivoahana avy any Egypta. Aty aoriana indray amin'ny fety kristiana dia ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ka teo aloha ny fetin'ny pentekosta izay 50 andro taorianan'ny Paska dia ilazana ny fetim-bokatra, izany hoe nandray vokatra be dehibe ny zanak'Israely. Dia amin'ny andro pentekosta io dia manolotra ampahany izay tsara indrindra ho an'Andriamanitra izy, satria nahoana? Nahazo zavatra tsara izy, nahazo vokatra tsara izy dia manolotra ho an'Andriamanitra. Maromaro zao isika tany am-piangonana nanao voka dehibe androany, tsy vokatra nasampana fa tena voka dehibe mihitsy ny tena nanolotra. Ao ny nanao rakom-bolafotsy, mitovy ihany izany, satria nahoana? Nahazo zavatra lehibe avy amin'Andriamanitra dia manolotra. Ny zavatra tsaroana indray amin'ny andro pentekosta dia haitsika tsara dia ny latsany miaraka daholo hoe Fanahy Masina. Mahay daholo isika, nahazo zavatra tsara isika, dia ny Fanahy Masina izay araka ny voalaza eto dia mampianatra antsika ny zavatra rehetra ary mampatsiaro antsika ny zavatra rehetra izay lazain'i Jesosy amintsika. Tena fanomezana lehibe izany, ka tokony ho atao inona? Ho zaraina. Andao asehoana amintsika hoe ohatry ny zao zany manana Fanahy Masina izany. Eto aloha dia hitsy aloha fa diso be izay milaza hoe izay manana Fanahy Masina dia tsy manota mihitsy, na hoe lasa endry be, tsy voatery. Le hoe tsy manota mihitsy aloha dia diso be,
lasa indry be mety ho izy zay, izy de tena hita hoe metsara ary zay ny tena tokony ho izy, fa diso be tsika raha milaza hoe tsy manota intsony. De misy koa miteny hoe le fanahy masina araka efa navera amintsika ombenombeny de lasa manana miteny tsy fantatra lasa mahay mitory teny be, mety ho marina nefa mety ho diso. Aza diny fa rehefa manana ny fanahy masina dia tsy mifanohitra amin'ny zavatra nampianarin'i Jesosy, mitarika ao amin'i Jesosy ihany lasa ny fanahy masina. Andao ary isika manongo izao hitarika amin'ny olona ao amin'i Jesosy, mety amin'ny alalan'ny hira io na mety amin'ny alalan'ny fitondratenantsika. Voninahitra ny an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina azy aza hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra eny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.
Soyons unis dans la prière. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous as donné afin que nous écoutions ta parole. Envoie-nous ton Saint-Esprit afin que nous recevions ta parole dans notre cœur. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis et en ton nom nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu soient avec vous. Amen. La parole de Dieu qui nous sera donnée en ce dimanche de Pentecôte est écrite dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 14, verset 23 au verset 31. Jean chapitre 14, verset 23 au verset 31. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Jésus lui répondit, « Celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera, et mon Père, moi viendrons à lui, et nous habiterons chez lui. Celui qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles. Ce que vous m'entendez dire n'est pas de moi, mais vient de mon Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui doit vous aider, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, mais je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de savoir que je vais auprès du Père, parce que le Père est plus grand que moi. Je vous l'ai dit maintenant, avant que ces choses arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croiriez, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef de ce monde vient. Il n'y a aucun pouvoir sur moi, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a ordonné. Levez-vous. Partons d'ici. Amen. Tout d'abord, heureux que vous puissiez voir ce jour nouveau de Pentecôte. Parmi les 3 grandes fêtes chrétiennes, la Pentecôte est un petit peu silencieuse, je dirais, qui n'a pas beaucoup pas vraiment peu connu, je dirais, par rapport aux 2 autres fêtes. Il y a Noël, il y a Pâques, mais quand arrive la Pentecôte, c'est pas trop populaire. Et pourtant, il s'agit bien d'une fête chrétienne. Et il ne s'agit pas d'une nouvelle fête. Mais si on regarde l'Ancien Testament, la Pentecôte correspond à la fête des moissons. Tout comme Pâques était une ancienne fête juive, elle est devenue également une fête chrétienne. Pendant la Pâques, on célébrait la Pâques juive pour célébrer le passage, le fait que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte pour aller vers la terre promise. Et nous, les chrétiens, on célèbre la Pâques pour commémorer la résurrection du Seigneur. La Pentecôte signifiait la fête des moissons. Lors de la moisson, on recevait toutes des bonnes choses et on en donnait une partie pour Dieu, parce qu'on a reçu beaucoup. Une partie des récoltes, une partie de ration, ça peut être du blé, ça peut être des animaux, pour certains, hein, mais en général, c'est pour eux, ça vient des végétaux. Et on fait de même à présent. Pour nous, certains dans nos églises, par exemple, on a fait de grandes offrandes aujourd'hui. Il y en a qui ont fait plusieurs ventes, il y en a qui ont fait des offrandes dans les enveloppes, etc., etc. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le grand présent que Dieu nous a envoyé le jour de la Pentecôte. Pentecôte, ça signifie 50 jours après Pâques, du verbe Pentecôte, du mot Pentecôte, pardon. 50 jours après Pâques, on recevait beaucoup. Et qu'est-ce qu'on reçoit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on commémore? Qu'est-ce qu'on célèbre le jour de la Pentecôte? Qu'est-ce qu'on a reçu? Tous ensemble,
le Saint-Esprit, exactement. Et comme on a reçu le Saint-Esprit, il faut que nous également, nous montrons à nos amis qu'on a le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous avons reçu, tout simplement. N'oubliez pas que une personne qui possède le Saint-Esprit continue toujours de pécher. Elle ne devient pas sainte, même si elle a le Saint-Esprit. Mais elle continue à pécher. Mais, par ses actes, elle montre que elle a le Saint-Esprit en elle. Nous devons donc montrer que nous avons le Saint-Esprit en nous. Il est vrai que certains, avec le Saint-Esprit, arrivent à parler plusieurs langues ou faire de belles prédications, peut-être, mais ce n'est pas forcément. Mais on peut bien montrer qu'on a le Saint-Esprit avec beaucoup d'autres choses, par les chants que nous faisons, par nos comportements. On peut montrer à nos amis que nous avons le Saint-Esprit. Donc, à partir d'aujourd'hui, montrons que nous avons le Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Unissons-nous dans la prière. Nous te remercions toujours, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis et nous te demandons à partir d'aujourd'hui que nous montrons que nous avons le Saint-Esprit en nous. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Tena marina, si misy tambina